Solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka ny empêchement ny vahaolana ho an'ny Madagasikara. Fikambanana zanaka fianaratsoa tsy manaiky ny fanalambaraka sy ny fanevaivana ny filohan'ny antenimera-pirenena. IPAM anampy ireo komina mpikambana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Zoma fa 7 ny volana Desambra taona 2024 fankafaliana sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no tsy diako ny tokantranao no sady hiara-bakanao amin'ny ity ariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MBS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka naraintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy ny fandavana ny gouvernemanta intsony izao no ilain'ny firenena fa ny fialan'ny filoham-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka tamin'ity androany ity nambarany fa tsy mpanatanteraka baiko na ny gouvernemanta ihany no tsy mahavita ny asany ho an'ny vahoaka malagasy fa ny filoham-pirenena mihitsy. Germain Menjanary, Tokramarla. Ny filoham-pirenena no tompona andraikitra voalohany amin'ny politika fampandrosoana ny firenena. Ampandroso fiainam-bahoaka no antom-pisiny. Io no nambarany solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka raha niresaka mahakasika ny fitsipapitokisana na ny motion de censure. No mafisiny ity solombavam-bahoaka voafidy tao Tomasina ity fa isana nanosony ny motion de censure io ny tenany. Saingy tsapa hoy izy fa tsy ny mpikamba ny gouvernemanta no tsy mahomby fa ny filoham-pirenena mihitsy. Nenako na io vinim-polo gouvernement io tsy ampiova fiainana vahoaka malagasy satria le fotom-pisainana mitondra ny baiko ny zavatra rehetra mihitsy iolana. Ny resaka motion de censure zany za tsy dia miasa loha amin'izany fa raha misy motion tokony votena tsy motion de censure fa motion d'empêchement ny Andry Rajoelina izay mandainga amin'ny vahoaka malagasy amin'ny resaka maro zany ny anovan'ny tantara Madagasikara fa na ny gouvernement ovaina tsy anovan'ny tantara Madagasikara zany fa ny filoham-pirenena tsy mety ny asa ataony mamita bahoaka izy ny tokony asorina ary tsy tokony fidina intsony. Raha tsy ahivina dia efa nilaza ihany koa ny solombavam-bahoaka voninahitra sy Jean Eugène fa ny empêchement no tokony hiafarany ity raha ity. Hatreto dia samy miandry ny rehetra amin'ny toy ny fitsipapitokisana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka 500 ireo. Lainga no ataon'ny fitondrana anitetika asa voarapida io hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka androany. Nambarana nandritra izany fa misy famoaham-bola miompampana no antony nanaovana maika ny fametrahana iny vady fototra iny. Izay hoy izy no antony tsy mampanam-bola ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Mbola Germain Menjanary sy Tokramarla hatrany. Tsy fitiavana ny vahoaka malagasy andeha amin'ny lalana tsara no nanaovan'ny mpitondra ilay fametrahana vady fototra voarapida tany talatany volonondry ny farany herinandro teo fa misy ny tetika famoaham-bola miompampana. Io no nambarany solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka androany raha niresaka mahakasika ity tetikasa ity. Tetikasa tsy nasiana fanadiadiana teknika io hoy hatrany ny fanazavany. Bon, hitantsika zao tsy zao lalana tena mety tsara namboarina tsara amin'ny fenitra rehetra amin'ny tokony izy. Ina zavatra voalohany atao mila installation de chantier rehefa manao lalana maventy. Indrindra hoe autoroute zany mila installation de chantier mila zavatra ohatran'izao zany. Le autoroute amboarina zaroany tsisy ninona tsisy installation de chantier tsisy étude d'impact environnemental tsy misy levée topographique tsy misy avant projet sommaire tsisy avant projet détaillé tsisy ninona. Taty afara zay vao fantatry ny antony ary nanao fanadiadiana nandritry ny herinandro ako vao nanomboka le ino misy le fametrahana ny vato fototra. Fanadiadiana dia tsotra le vato fototra fametrahana le izy mba ahafana mamoaka vola 300 milliards d'ariary. Io vola 300 milliards d'ariary tonga dia amenan'le entreprise nefa zavatra tsisy ninona tsy zavatra vita satria akaiky ny mpandrara eo akaiky ny fitondram-panjakana dia namena le 300 milliards d'ariary. Donc zany le entreprise madinika vao miresaka tamiko teto mbola ananany zareo 40 milliards d'ariary na fanjakana eo amin'ny ronjato ny entreprise tsisy mandrara. Ny mpampianatra tsy mahazo vola, ny ao amin'ny Sénat tsy mahazo karama, ny jirama maizintsika satria tsy voapaye ny solika sy ny sisa tsisy mandrara fa le 300 milliards d'ariary tsy maintsy avoaka alohan'ny farany taona. Zay mahatonga ny fanjakana tsisy vola amintsika miteny zao. Anisan'ny antony mahatonga anazy tsisy vola ka ny tenako dia mitaky ny fialan'ny ministry ny
vola sy ministre ny asa vaventy. Io tsy mora atao. Za indrindra hoe anatin'ny ray volana zany tonga dia mandray fanapa-kevitra hoe andeha autoroute famitana vahoaka zany. Za ty olona tsy asa maika asa manao asa tsara maika tsy possible vita tsy vita anatin'ny 5 taona autoroute eto Madagasikara tsy vita. Raha manamboatra an'io tena hoe miasa aingana dia aingana mety 7 taona any na 20 taona. Tadidio fa nanao ty 20 kilometatra ty roa taona sy tapany 20 kilometatra io lalam-baovao resantsika fa tsy hoe lalana taloha ka hoe atsaraina fa lalam-baovao tracé vaovao. L'autoroute zany tracé vaovao mbola tsy mi-existe zany tsy vitantsika anatin'ny 7 taona zany fahitako azy. Teti-bola zany $50 millions inonao tsara fa ny teti-bola hitan'zareo hoe anaovana azy $900 millions nefa ny raha devis ty hoarinao amin'ny lalana 260 km tokony atao tokony $2 milliards zany le devis. Fitondrana mamita bahoaka raha ity fitondrana ity ho iantrany ny nambarany Rajaivina Mantsy dia efa tamin'ny solombavambahoaka ity ministry ny asa vaventy no efa nilaza fa anamboatra io voarabida io. Tsy vita ao anatin'ny volana vitsy izany ho iantrany izy fa mandainga fotsiny ny mpitondra. Fananao fanambarana androany ny fikambanan'ny zanaky fianaratsoa fanambarana izay manameloka ny faniratsirana sy fanalambaraka natao tamin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena Ramatoa Christine Razanamasoa. Ankoatr'izay dia miatso ny vahoaka malagasy ho tony sy irahina amin'ny anteny meram-pirenena izy ireo manoloana ny fijoroana ity androm-panjakana ity ho amin'ny tombotsoam-bahoaka. Mbola Germain Menjanahary sy Tokiramarola atrany. Tsy manaiky ny fanalambaraka natao tamin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena no sady filohan'ny fikambanany zanaky ny fianarantsoa izay. Io no FDB nisongadina nandrindra ny fanambarana izay natao ny fikambanany zanaky fianarantsoa androany. Fanambarana izay mampametra-panontaniana manoloana ireo vaovao maro izay nivoaka mahakasika ny zavanisy teny amin'ny foiben'ny antokony fitondrana arena. Isan'ny niaran'ny fanalambaraka sy ny teritery ihany koa ve ny filohan'ny anteny meram-pirenena nandritra io fivorina ny aliny fa 5 volana Desambra iny. Ankoatra n'io resaka fanalambaraka Mantsy dia miantso ny filohan'ny anteny meram-pirenena ihany koa ireo fikambanany zanaky fianarantsoa ireo mba hanohy ny fijorony ho an'ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Manoloana ny trangan-javatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana sy ny firenena dia melohinay ny fanalambaraka sy ny fanavivaivana ny hasina mahaolona izay iniana atao amin'ny ray aman-dreny Christine Razanamasoa filohan'ny anteny meram-pirenena sady filohan'ny fizafafi zanaky ny fikambanany zanaky ny faritany fianarantsoa izay ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa. Manao antso avy izahay mba hampanjakana ny fifanajana sy ny hasiny mahaolo. Izahay zanaky ny faritany fianarantsoa dia mampahery anao ary manome toky fa hondamosinao hatrany Ramatoa Christine Razanamasoa filohan'ny anteny meram-pirenena sy filohan'ny fizafafi zanaky ny faritany fianarantsoa. Mangataka anao ihany koa mbola hijoro hatrany ho tombotsoa ambony ny firenena iray manontolo. Ankoatra izay dia miantso fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy izy ireo manoloana ny savorivory misy eny anivony anteny meram-pirenena ankehitriny. Nambaran'izy ireo ihany koa fa miantso ny firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy mba anohana ny olona izay mijoro amin'ny tombotsoam-bahoaka tahaka ireny. Vaovao avy amin'ny anteny meram-pirenena izay atrany Denis moa ny fivorina natrehan'ireo mpiramaritry ny anteny meram-pirenena ny ariva teo. Nandritra izany no nanapahan'izy ireo ny fitohizan-drara eo anivon'ity androm-panjakana ity. Fantatra araka izany fa tsy eona sy tsy ady hevitra amin'ny mpikambany gouvernemanta intsony ny solombavambahoaka. Ankoatra ny olana teo amin'ny foiben'ny antoko manohana ny fitondrana tena amin'ny arena dia nambaran'ireo solombavambahoaka fa tsy legitima amin'izy ireo intsony ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Germain Menjanahary sy Tokiramarola. Ny arivan'ny fiparitahan'ny anarana sy ny soniany ireo solombavambahoaka 500 nametraka fitsipaham-pitokisana ho an'ny gouvernemanta dia voantso teny amin'ny arena ivandry ireo solombavambahoaka Loranjy. Raha ny fanazavany ny loharanom-baovao dia ministra roa tany am-piandohana no nitabataba tamin'ireo olom-bofidy nanohana izany ny fiantsona izany. Ary mbola ireo mpikambana roa amin'ny gouvernemanta ireo ihany no nanao tsindry namoanana ilay fanambarana no soniaviny ireo mpikambana 7 eo anivony mpiramaharitra. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia teny mahery
fa mingavingana tonga atramin'ny ozony no nahazo ireo olombofidy. Ankoatr'izay dia raikitra ihany koa ny totondry tamina solombavambahoaka roa tsy nitovy hevitra. Atramin'izao dia tsy misy samaneho hevitra momba ity motion de censure ity ireo solombavambahoaka manohana fitondrana. Io ariva io kosa nefa dia tapaka nandritra ny fiboriany bromaritry ny antenimiera fa foana ny fionana tokony ho atao tamin'ireo mpikamba ny gouvernemanta sy ireo solombavambahoaka. Raha ny fanazavana dia tsy manan-kery intsony io gouvernemanta io amin'ireo solombavambahoaka ireo satria ny maro anisa no efa nitsipaka azy. Ny lalàna mahakasika ny mpanakanto sisa ny olan'iny ireo solombavambahoaka dia miandry ny fanakatonana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana sisa ho iatrany io loharanom-baovao io. Anisan'ny vaovao mbola mahaberesaka ny fitsipaham-pitokisana tena nivon'ny antenimieram-pirenena sy ny resaka fako mivangongo eto Antananarivo renivohitra. Mazava fa tsy voafehin'ny mpitondra na ny filoham-pirenena izany naben'ny tanàna ny fitantanana hoy ny fandarana miara-manonja izay fitian'ny Ravirazafa Mahenina sy Andry Rakotomalala. Tsy misy lanja ho an'izao fitondrana izao intsony izany lalampanorenana izany. Tsy voalohany fa saika hitsakitsahana amin'izay mahamety ny mpitondra sy ireo manodidina azy raha toa ka manohitohina ny fitondrana ny lalàna. Azo heverina toy ny tsy misy ilay fitsipaham-pitokisana ny praiministra raha ny fanambarana ny taratasy nivoaka ny ampitsony savorivory teny Tsimbazaza. Mihoatra ny tokony misy voafetra ny lalàna nefa tsy nivoangona tamin'izany saingy toy ny tsy nisy. Rehefa déposé tsara. Ka recevable. Ka vita tsara ny notification zay natao zay nanatra an'izany ny antemera-pirenena sy ny solombavambahoaka tsy azo atao tsony tompoko. No mianile ny fitsipaham-pitokisana zay nataon'ny solombavambahoaka fa dia manisakisaka ny lalàna na nataon'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao. Ny atao hoe fitsipaham-pitokisana motion de censure, ny fangataham-pitokisana vote de confiance. Io mazava tsara. Ny fametrahana fitsipaham-pitokisana araka ny fepetra voatsinjo amin'ny 7% amin'ny lalam-pandrenana efa nivakitsika teo ny 7% dia hita fototra amin'ny alalan'ny fametrahana ao amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny antota taratasy mitondra ny lohateny hoe fitsipaham-pitokisana dia efa vitsy zay. Arahina ny lisitra ny sonian'ny atsasaky ny mpikambana mandrafitra ny antenimieram-pirenena dia efa nahazo soni 5% zany. Maro be tsy fandriam-pahalema na séparation de pouvoir, resaka PPN, resaka kolikoly, resaka tontolo iainana, resaka toekarena. Manomboka amin'ny fametrahana izany dia tsy misy sonia azo esorina na ampiana itsony. Fa raha anovan'io anao nandravan'io dia tsy maintsy anatina séance plénière, dia tsy maintsy aken'ny solombavambahoaka rehetra, dia tsy maintsy mandalo ACC tompoko. Ankoatra ny tsy fanajana lalam-panorenana, talentan'izao fitondrana izao ihany koa ny tsy fanatanterahana ny teny nomeny, ohatra ny fako mivangongo eto Antananarivo. Andro maromaro no tsy nisy nandroaka, maikeria nefa makasary ny ben'ny tanàna fa nahazo fiara be hanaovana izany. Tsy metsika ny fanjakana raha tsy vahiny no manampy hoy ny fanehoan-kevitra. Le asany Andriamatoa ben'ny tanàna asanao ary mahatonga ny olona hanatitra fako eny aminao na ray sobika na ray sase mety ho ray gony. Fa reny tambatambatra herikelika mahatodra-drano mety ho tonga 100 taonina mihoatra eo tokony ambaravaranao rehefa tonga ny fotoana. Fa taimbavanao tamin'ny rotsahanao ho ben'ny tanàna nahatonga ny olona hanatanteraka an'izany. Ny zavatra rehetreto dia tsy maintsy endrasana vahiny, endrasana olona hafa vo afaka hanatanteraka ny asany. Fa nga afaka nandroaka an'le fako amin'ny endrin'ny ara-dalàna indray ny commune omaly raha tsy niandry an'izay tany amina fondation Viseo. Io hitantsika io karana ny tompon'ity fondation ity. An'izay anankiray no aderadera ery amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra. Inona tsy nanendrehana Andriamatoa Lalora Valomanina tamin'izany? Dia eto kay tsy afaka mandroaka fako na dia efa hoe filoravelona ny nanampatsika dia averiny any amin'ny commune fitantanana ny Samva dia navadika ho SMA mihitsiny. Dia namboarina tsara mihitsy ny fomba fitantanana an'le SMA niditra tao daholo nareo menakavy. Dia io ny zava-misy. Tsy afaka mandroaka fako nareo fa miandry an'le an'izay avy any amin'ny karana. Tsy afaka midina ny jirama raha tsy misy ny subvention.
Fanankalazana androany 7 Desambra ny andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny kolikoly. Nisy ny atrikasa no tanterahany komity misahana ny resaka fahitsina na ny CSI tena nivony ivitoerany kolotsaina teny Antsavola nentina indrindra nanamariana izany. Anisany nandray anjara tamin'ity atrikasa ity moa ny teo anivony zandarmaria am-pirenena. Fanadihadiana nataony mialy raronombana sy manora Andriamalala. Anisan'ireo sampandraharaha andrenesana ary andraisan'ny anivon'ny Bianco fitarainana mikasika fisiana kolikoly isan-taona aneo anivon'ny zandarmaria pirenena. Na tsy nisy aza ny isa mazava nomeny jeneraly iray eo anivon'ity vondrokely ity, nilaza ary nanaiky ny tenany fa misy tokoa ireo zandary misy mitory anamitorika noho izay resaka kolikoly izay. Nilaza ity manam-boninahitra ity afahany isan'ireo miady amin'ny kolikoly izy ireo, saingy mipetraka hatrany hahiasy ny fanontaniana hoe azo antoka fa ho lasa teny filamatra eo anivon'ny zandarmaria pirenena ve izany ady izany. Miara-manaiky mirehitra fa misy tokoa ny trangana kolikoly ary misy fiantraikany ratsy zany amin'ny fiarahamonina iny fa hatramin'ny fampandrosoana moa zany indrindrandrindra izay miantra avy hatrany amin'ny atao hoe fiarahamonina na ny pirenena rehetra mihitsy fahatombombana zany resaka ady izany. Ny tena zava-dehibe nefa dia ny fanapa-kevitra ndraisina hoe misy ny adidy tsy maintsy atao ary ny sampanasa rehetra na sampandraraha rehetra dia samby manana ny manandrify azy amin'izany adidy izany izay ho atao iadina amin'ny kolikoly. Zandary izay manao kolikoly misy tokoa ireny ary raha manontany antotanisa isika hoe firy ny mety ho taratasy fitarainana. Ilaina ireny taratasy fitarainana ireny fanontaniana izay mety fitondran-tena tsy mety. Misy ireo zandary izay tena hiaran'ny lalàna tokoa noho ny fitondran-tena tsy mety ary misy amin'izy ireny moa zany voaroka tsy maintsy miala teo anivon'ny zandarmeria pirenena. Misy ihany koa satria fanompian-dalàna izy dia misy any amponja. Raha ny raty nivoaka farany no asindresaka dia tany amin'ny fahaenina amby roapolo amin'ny zato isika. Io antony indrindra no nilazany teo anivon'ny Transparency International fa mbola lavitra ezaka i Madagasikara eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay na dia eo azy ireo sampandraharaha samihafa anapetraka hiadina amin'izany. Zoa ry adidiny tsirairay avy ny ady amin'ny kolikoly ka tsy tokony ravitanana ny rehetra ho mariky ny fitiavan-tanindrazana. Fa noho ny fahatsapana fa manjaka ary tsy voafehintsony ny resaka kolikoly eto Madagasikara dia mijoro ny fikambanana ara-panahy iray izay antsoina hoe GBPE izay miasa eny anivon'ny orinasa amin'ny ady atao amin'izany. Maro ny efa nahita vokany atao anatin'ny 47 taona nijoroany ity fikambanana ity raha ny fanadihadiana nataony mialy raronombana sy manora Andriamalala hatrany. Tsy misy izay tsy mahatsapa ireo olom-pirenena, ireo mpona politika enatra amin'ireo fikambanam-pivavahana fa manjaka ny kolikoly eto Madagasikara ary mbola ao anatin'izany ady izany ny firenentsika n'izao fotoana izao. Anisan'ny antom-pijoroan'ny fikambanan'ny mpitantana sy mpiasa mandinika ny baiboly na ny GBPE izay miasa ny anaty toeram-piasana izany ady izany. Mipona amin'ny fanovana ny fitondran-tenan'ireo mpiasa ho mendrika ka hitondra fampandrosoana eo anivon'ny orinasa misy azy afa ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena no tanjony ity fikambanana ity. Zava azy fa tao anatin'ny sehatry ny hoe kolikoly fahalovana ny anivon'ny sehatry ny asa mandrarandry indrindra ny sehatry ny asa mpanjakana na azo taty amin'ny privé sy ny rehetrarehetra ny kolikoly ny fahalotom-pitondran-tena ny anivon'ny sehatry ny asa mandraraha ny fahatara-potoana ny fahalovana be dia be teraka tao anatin'izany ny fikambanana GBT izy tamin'izany fotoana izany hoe public des travailleurs. Tanjona dia ny hoe hitondra ny filazantsara amin'ny alalan'ny fiainana andavanandro ka aseho izay filazantsara izay amin'ny alalan'ny asa tsara tanterahana any anivon'ny sehatra asa. 47 taona izao no nijoroan'ny fikambanana GBPE nitondra fifohazam-panao an'ny olona maro izay miparitaka maneran-tany ity fikambanana ity. Maro ireo nahita vokatra ka anisan'izany ireo olona manana toerana ambony eto amin'ny firenena. Ao anatin'ity fikambanana ity koa nivoahana tompon'andraikitra vitsivitsy teto amin'ny firenena efa nandalo tato manomboka hatramin'ireny Desambra République ireny misy ministra hatramin'ny 3e République koa amin'izao fotoana izao koa misy tompon'andraikitra ambony izay efa nandalo teto amin'ny firenena izany rehetrarehetra zany mibainga hovadika ary manana anjara lehibe tao anatin'izany resaka fampandrosoana firenena ihany koa amin'ny alalan'ny fomba fiainana ny filazantsara ny fikambanana.
Tafatsangana ary mijoro sy miasa ara-dalàna ny fikambanana IPAM na ny IF toeram-panajariana Antananarivo sy ny manodidina. Anisan'ireo mpikambana ao anatin'izany ireo ben'ny tanàna voafidy tamin'ny anaran'ny antoko tiky Madagasikara. Tanjona ao anatin'ny fikambanana io ny anatsarana ny fitantanana fa ihany koa ny hitondrana fampandrosoana eny anivon'ny komuna ireo mpikambana. Mialy Rarombana sy Manora Andriamanala. Manana ireo foto-kevitra lehibe ijoroany ny IPAM na ny fampanajariana Antananarivo sy ny manodidina. Komuna Vaovao isa no mikambana ao anatin'izany, ka anisan'ny komuna Pitadavika, komuna Lasora, komuna Itosy ary ny komuna Ambotrimanjaka. Fikambanana tsy manao politika ity fikambanana ity, na dia ivondronana toko politika hafa ankoatra ireo ben'ny tanàna aza, saingy mikendry kosa ny ampitomboana hatrany ny traikefan'ireo ben'ny tanàna, indrindra fa eo amin'ny lafin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny tanàna. Misy ny fanampiana sy ny famatsim-bola azo n'ity fikambanana ity, saingy na eo aza izany, misy ihany koa ny latsa-kemoka ataon'ny komuna ka ariary 5 amin'ny isan'ny mponina izany amin'izao fiandohana izao. Foto-kevitra efatra lehibe no ampandrosoana, dia ao ny resaka transport et mobilité, ao ny déchet, assainissement ary ny foncier. Izay zany dia izay no anaovana atelier hiazaka zany IPAM amin'izao ary nahazo famatsim-bola 3 millions d'euros tany amin'ny agence française de développement na ny 1 million d'euros efa ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ny commune tafiditra ao anatin'ny IPAM zany dia commune nahazo ny fankatoavany filan-kevitra communaly ny commune tsiraray avy satria misy ny fandaniana atao zany ao anatin'le cotisation resantsika teo. Dia rehefa maminaika ny conseil communal ka tafiditra amin'le hoe faritra manodidina Antananarivo sy ny renivohitra dia tafiditra ho azy ao anatin'ny fampanajariana Antananarivo sy ny manodidina. Fivezivezena moa zany no tena anisan'ny hoe ilaina ho an'ny commune Pitadavika sy ny fananantany. Anisan'ny tao anatin'ity fikambanana IPAM ity ihany koa ny komuna Lasora. Ho azy ireo, ny resaka fitantanana ny fako indray no ilain'ny komuna fanampiana amin'ny alalan'ity fikambanana ity. Ny IPAM zany au service ny komuna amin'ireo resaka izay voalaza teo, transport sy mobilité, ny resaka déchet, ny resaka aménagement des territoires sy ny sisa zany hoe misy ny fivoriana sy ny fakana hevitra sy ny fifanankalozan-kevitra ihany koa mpitatana ny IPAM sy ny komuna satria efa nandalo teny anivon'ny komuna tsiraray izy ireo. Ho an'ny komuna Lasora zao dia voaresaka tao ohatra hoe ny resaka fitantanana ny fako, ahoana no anatsarana ny fomba fitantanana ny fako ohatra ao anatin'ny komuna Lasora. Le izy moa resaka fiara-miasa dia izay manahirana na ihany koa anatin'ny resaka urbanisme dia afaka ifampiresahana amin'ny IPAM ary afaka ihany koa hoe inona no azo ifanampiana sy ifanomezan-tanana ao anatin'ny fanatanterahana ny zavatra izay manahirana ny komuna mpikambana tsiraray avy. 3 taona lasa no nijoroan'ny IPAM, saingy amin'izao fotoana izao no fiandohan'ny fiasan'ity fikambanana ity noho ny fahasarotana teo amin'ny fikarakarana ny antontan-taratasy araka ny voalaza hatrany. Lafim-baovao fampandrosoana izay hatrany dia mitady vaolana hatrany ampandrosoana any Madagasikara ireo malagasy mpilaharavinahitra any Paris. Tamin'ny volana Oktobra lasa teo zao dia fikambanana mitondra ny anarana hoe iray no nanao famelabelaran-kevitra momba ny fikirakirana ny nomerika ho fampandrosoana indrindra any Madagasikara. Na dia hita aza fa tena mbola sarotra ny ampidirana tanteraka izany eto amintsika fanadihadiana eo amin'irindra-tsary Andry Rakotomalala. Mbola lavitra ny lalana ho antsika eto Madagasikara raha ny tontolon'ny nomerika sy ny digitalisation no asendresaka. Maro ny antony mahatonga izany, ireo manampahaizana malagasy nitondra famelabelaran-kevitra tany Paris momba ny TIC na ny tontolon'ny nomerika sy ny digitalisation ary ny informatika. Lesika ianao ny voalohany amin'izay dia ny herinaratra. Atsika malala moa izay anisan'ny olana lehibe ao Madagasikara. Ny ao an-drenivohitra matetika tapaka ny herinaratra, tsy mahampy ny filanantsony ny famokarana. Ny any ambanivohitra mbola betsaka be ny toerana tsy mahazo an'izay herinaratra izay. Ka raha ohatra hoe mieritreritra antsika hanao an'ilay digitalisation natao an'ny rehetra, izany hoe digitalisation inclusive, dia mila atao lahara-pahamehana koa izay sehatra raha izay ahafahantsika mampiroborobo sy mandeha mafimafy kokoa amin'izay resaka digitalisation izay. Ny faharoa manaraka an'izay dia ny
fitony internet teny no teo hoe maino foana atsika hoe lany méga zavatra tena misy le zavatra tena iainany olona azo lazainy hoe mbola anisan'ny lafo dia lafo ny fitony internet ao Madagasikara mbola lafo ny mety à France ara nefa fahefan'ny fitony olona any ambany kokoa raha mitahany mety zay zavatra zay mety misy ampiny ao fa tsy haiko loatra inona ny antony mety resaka hetra mety resaka hoe kohana production mety ambonimbony kokoa nenentsika tsy haiko fa misy zavatra tokony jerena koa zany ny amin'izay lafin'izay afahana hoe lasa ho an'ny rehetra zany le digitalisation fa tsy natokana ho an'ny sangan'olona vitsivitsy ihany fotsiny. Ny limite fahatelo na hoe ny sakana mety fahatelo no resaka somary za mahatsapa fa ny tsy fananantsika réseau LP1 ao Madagasikara hoe mbola tsy fampiasantsika an'izany dia mety ho sakana amin'ny mety fanatanterahana fametrahako solution. Toy ny any amin'ny tany mandroso dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena ny tontolon'ny nomerika. Anisan'izany ity resaka e-gouvernance ity. Inona le gouvernance dia tsotra be mihitsy fandraisana anjara ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny ankapobeny satria manao ohatra manao sondage ohatra tsika hoe raha tonga 5 000 zao hevitra zao dia dinihana eo amin'ny sehatra arak-pitondram-panjakana ny any amin'ny firenena efa mandroso ohatra hoe ny anglisy ohatra rehefa manao sondage izy ka tonga 100 000 dia dinihana eo amin'ny fitondrana hoe misy hevitra avy amin'ireny vahoaka etitsika dia dinihana izy zany hoe ny gouvernance zany dia fandraisana anjara ny tsirairay mihitsy amin'ny fitondrana ny firenena fanomezana hevitra ny firenena mba tsy hoe ho topotra ny fa tena mandray andraikitra izy tena lafitsara oetin'izay lafitsarany lasa mangarara mazava zany avetritsika dia maketsy mahafantatra an'izay daholo vahoaka ary afahana miady amin'ny resaka kolikoly zany satria hitanao tsara hoe raha vangoatra anao mikarakara zavatra manao ohatra ihany hoe andehanao passeport ohatra dia hitako mihitsy ny fivoaran'ilay fikarakarako an'ilay passeport eto napiditra an'ilay dossier hito le izy mipasy atsy sy ny avy misy tsy ampy le dossier napidiriko dia manampy an'ilay dossier. Zay le gouvernance. Mila ezaka mafy sy manokana fa tsy tahaka an'izao ataon'ny fitondrana ankehitriny izao ny tena ilaina amin'ny fampiroboroboana ny digitalisation. Maro raha teo ny malagasy manam-pahaizana eo amin'ny tontolo informatika toy ireo nanao famelabelaran-kevitra no karakarainy ny fikambanana iray tany Paris. Fa manaitra ny fitondram-panjakana amin'ny fanapahan-kevitra tsy ampiheverana raisiny ny CTM na ny confédération na ny fizahantany eto Madagasikara misy fiantraikany ratsy ho an'ny sehatry ny fizahantany ny fanafoanana ny sidiny Aerostral ny 3 sy ny 4 Desambra lasa teo ho ny filoham-panatanteraka ny CTM Lova Ratovimalala indrindra fa ny vanim-potoana mahabe mpizahantany amin'izao fotoana izao mifanohitra raha teo amin'ny vinan'ny fitondram-panjakana ity fepetrano raisina ity sehatra ity izay tena tsy mora tafiarina vokatry ny krizy ny Covid-19 teto Madagasikara tsy mazava ho azy ireo raha teo ihany koa ny fanafoanana ilay sidina tamin'ny 3 sy 4 Desambra lasa teo. Vaovao avy any Ambatonazaka dia mitaraina ireo tatsasy piopy sy ary ihany koa ireo mpivarotra akoho amam-borona fa tena mangina ny tsenan'izy ireo amin'izao akatoko ny fety izao isa-taona dia miroborobo ny tsenana akoho amam-borona manomboka ny volana Novambra hatramin'ny volana Desambra ka velo taraina ireo piopy sy mpivarotra manoloana izany tato-pavao nataony Niry Andrenarivony MPS Ambatonazaka. Tsy mahavelona intsony ny CPR na fivarotana koa amam-borona raha tenivony renivohitra ny faritra ohatra mangorona sy teny raha fanararaotana ho azy ireo ny volana Desambra tahaka izao tamin'ity taona ity
mikaso tanteraka izany tsena izany satria tsy manambola ny mpanjivo. Zara raha misy manontany ny gisa ary any amin'ny akosa izy no mba hita misy tsena kely ihany. Mahatsiaro sa eo an-tanteraka ankehitriny ireo mpisetra amin'izany resaka varotra akomamborona izany ka mangetaeta vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana. Tiana ny mampahafantatra fa somary nisy fihinany raha ny vidin'ny akomamborona atenivony renivohitry ny faritra Otsamangoro manodidina ny 5,000 sy 3 alina ariary ny faramora amin'ny gisa ary manodidina ny 5,000 sy 1 alina ariary kosa ny akoho gasy. Tafakatra hatrany amin'ny 5 alina ariary moa raha lehibehibe ny vidiny izany gisa izany. Raha ny filazan'ireo mpivarotra dia nisy fianany vidina akomamborona io raha nitaha tamin'ny taondasy. Anaona ny tsenanareo amin'izao? Tsenanay mbola tsy dia tsara aloha amin'izao. Raha mitata amin'ny taondasy manao azy? Tamin'ny taondasy izy mora ny amin'izao. Tamin'ity tsisy raha manjary mihitsy tsena sady mora tsisy mpividy. Merisy 3 alina dia 3 alina dia faramalafo lehibe tabe reny dia merisy 4 alina. Tena manjina be mitsy. Mbombony tavany ankiray azy. Tsisy boribory isabrany. Tsisy tsena. Tsy manambola mora. Ratarafina aloha ny zava-misy atenivo ny tanàna Nambatombazaky dia ny seperina mirehetra mihitsy no efa tsy zarizary vokatry ny fianany fahefa-mividy mponina ankehitriny. Ary raha tantika tsy misy nyfandraisana andraikitra atao mpitondra fanjakana dia angamba dia tsy ailazaina intsony ny kere sy ny silaona atenivony izany renivohitry ny faritra Otsamangoro izany. Famalona ny fiparitahana vaovao tena mitambajotra Facebook mahakasika ny fitantanana misy eo anivon'ny Croix dia nanao fanambarana ny mpitantana tamin'ity androany ity. Nanazava fa efa kely ny teti-bola teo anivon'ity sampana misana ny tranon'ny mpianatra ity nanomboka ny tapaky ny volana Jolay no iovan'ny fitantanana. Misy ny milaza fa nanao fandaniam-bola miompampana hatrany amin'ny 50 tapitrisa ariary ny mpitantana ao anatin'ny Croix nandritra ny hetsika natao ho an'ny mpanjakana tany Toliara ny tapaky ny volana Aogositra lasa teo. Atsahivana fa mpiasa-panjakana maromaro no nitaraina nandritra ny lalao AZF ka natonga ny fehezam-baovao atao anatin'ny tambajotra tsirasira. Fanazavana. Tamin'ny fahatongavako teto dia ny teti-bola angamba natatanivon'ny Croix dia tena manify dia manify na zany 50 millions d'ariary zany ka tsy nisy tato anatin'ny Croix zany rehefa niala ilay CRCM CPR zay zay somary nagaga kely an'ilay tenenana an'ilay izy hoe iny izy an'izay 50 millions d'ariary zay ka tiana ihany no misarika ansaitsika zany hoe rehefa mba misy alohan'ny amahana vaovao indrindra fa ho antsika mpikirakira an'izay manjery sy ny gazety moa zany dia tiana ihany zany no misarika hoe izahay eto anivon'ny Croix dia mivomagna rakariva amin'izay fitondrana fanazavana zay ary vonona ny amalin'ny fanontaniana izay ho apetraka roa foana zany amin'ny zava-misy alohan'ny amoahana an'izay zavatra zay. Lafa mavaon'ny finoana no ele fiompiana ny sabotsy iraika amin'ny 10 Desambra izao no anatanteraka seho ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny STK Foibe. Anisan'ny tanjona lehibe ny fanorenana trano fiangonana fa ihany koa ny etory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Tsy misy fanavahana na iza na iza ity hetsika karakaray ny STK Foibe ity. Ankoatra ireo STK dia isy vahiny asaina ihany koa toany bodo rijana manatoanina mahery rojony avo Henri Ratsimbazafy Luc Laurent Rakoto mamonjy amin'ny telora no misokatra ny vavahady. Fanazavana. Misy ny fitoriana ny filazantsara amampitory filazantsara ankira andreo estiki ireo sy izay namana pitory hafa natsoina ho vahiny manokana amin'ny fotoana io. Misy ihany koa ny fanehoana ny talenta nomen'Andriamanitra ny estiki satria nomen'Andriamanitra talenta izy dia aneho ny talenta sy aneho izay maha izy azy araka ny fahaiza manaony avy zay tonga nasaina manokana ao anatin'ny fotoana io. Ary ny fahatelo dia manana adidy ny estiki amin'ny
ny fanorenana trano fiangonana any be matazana any miandro vazo dia misy mba fangatahana fanohanana am'izay tsara sitrapo moa zany amin'ireny valopina saina reny a mba anao fanohanana arabola mba hoentina manatanteraka ny fananganana ny fotodrafitrasa fiangonana any be matazana io zay anjara briky sahan'ny estikea foibe tsy voafetra ny olona miditsao fa anasanana rehetra mihitsy zay te iobya zay te ifalya ary indrindrindrindra anandratra ny voninahitra Andriamanitra ijery ny kanto asehon'ireo estika ireo ijery ny kanto asehon'ireo mpanakanto manokana zay nasaina manokana amin'ny fotoana io tsy voafetra ary misy ny atao hoe fizarana valopy moa zany zay entina anohanana misy sobika be de zay foy zany no omeny amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity ny maresaka iraisam-pirenena tsy manana salanisa mazava mahakasika ny covid-19 intsono ny any Chine taoriny ny fanalefahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehefa ndisy ny fitokonana tany antoerana tsy vita ihany koa ny manao fitiliana faobe ho iatrany ny tompon'andraikitra manoloana izany raha zavamahenina sy toky ramarola tsy tony teo aloha mitsimbatika ny ady amin'ny covid-19 ao Chine roa mifidipolo ora lasy zay nomena baika ireo tompon'andraikitra anakatona ny sistany tampoka teo anefa nanjanona ny baika nahatonga firongatry ny aretina sarotra nanao fitiliana faobe ho teo anivon'ny ministera ny fahasalamana ireo valina fitiliana PCR indray nisy fahatarana ny tombony isandreo marary nanao fitiliana andro maromaro izao any Chine anisareo faritra mena amin'ny covid-19 ny tanàna iray 50 kilometatra ny atsimo andrefa ny Pekin ho an'ny gouvernemanta miparitaka ny fanetanana milaza fa tokony samy tompony andraikitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay avy ireo marary any an-trano kosa avela hiady irerina miantso hopitaly raha misy tranga fahasarotana ireo taovam-pitaterana ihany koa misokatra ho an'ny rehetra ary tsy voatery manana valina fitiliana PCR akory tahaka ny mazatra dia ny fandarana aona marina raha ny fandarana Global News izay ny fandarana arainao aorian'izao fotoana ny fampirahalaam-baovao izao aorian'izay kosa ny andian-tantara na ny sery mitondra lohateny hoe Egli ny horonan-tsary indray miseho aorian'izay rehetra izay kosa dia mitondra lohateny hoe force positive ny sampana fampirahalaam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko